taloha fanaovana propaganda mba hampalany an'le ty tena fiarovana everinareo tsara nisy olona firy ho kandida hoe saika atao teto fa matoa ny fidy azy fantatro tena ohatran'izao nahazo azy taloha zanako loatra zao malala tsara ohatran' iny zany any ambany tanàna mahay miresaka aminy na ny langazy ny ara mandeha tsara ano ilainy zay fa tsy olona milaza azy hoe zafa niaraka tamin'ny dady ela be sasany ara mivadika mihitsy fa lazeny hoe niaraka tamiko de tsy nitendreko ahoana nanendreko anao zao aranao ty makaiza koa de fariko zay ny mahatonga hoe niza mametsiny lontsiny any ny ary avoaka mamay asy reto akizy reto ny fiainanareo andavanandro sena manao ringiby ny olona nefa sakafo ara tsisy loza loza ny sosialim-bahoaka no tena maika amin'izao ho an'ny kandidariana Randriamasinoro no mafisiny izany nandritra ny fionany tamin'ny fikambanana Vama na ny vahoaka n'Ambohimanarina Mandroso teny antoerana nanotrina azy Andriamatoa Marika Ravalomanana sy ny solombavambahoaka Todsoa Andriamampandry fanambo nataonay fa tsy maintsy zay ny voalohany eto amin'izay marodisement ifidianina sy mpanotra de izao mbola betabe no angafahantsika lalakely ozy tsika ny bassin betabe ny sekoly efa hoe tsy mandovola ny bebe de mbola mandoa ihany betabe zavatra ty izao tsy vitako rery manao fotodrafitrasa le betabe re fa izao rehefa lany rina de ny député sy ny maire ny tena miara-miasa akaiky fa rehefa lany io tsy hay mialavitsika io fa tsy maintsy ataontsika tanteraka daholy rehefa ampadinana ataontsika reny to place to mpivary toky no nomeny ny kandidariana Randriamasinoro ho an'ny vahoaka eto Antananarivo tsy ankanavaka fa tsy ny mpikambana ao anatin'ny Vama fotsiny ihany fa ny fiainam-bahoaka amin'ny ankapobeny no mila jerena akaiky mino aho hoe matonareo tonga eo a de hifidy a ny numero jery an'reto ankizy reto a za tena ankizy ny lalao ohatran'ireo lalao vovoka ary mepita tambary rehefa mianatra fantatro sary zany mandeha mianatra mepita tambary zany fantatro zany hoe kahier tsy ampy zany rehefa mandeha mianatra fa kahier ray a avadika ary amin'ny vodiny ary any lohany ze ampiny atao tsisy andeha hanotritra ny taninareo na ray ary arovatsika io a rehefa lasatsika io tanàna io tsotra fotsiny fampanantenana omeko tsy ampanantenanareo hoe afindrako ary ananonareo nipetraka na ary fa io ny tanànatsika eo tsika nipetraka teo ny lehibea amboaritsika io rehefa avy ny fahavaratra tsy hitaintaina tsononareo mepita tambara zanakareo rehefa tonga fampidirana mpianatra izahantsika ny anao fanampiana ho an'ny mpianatra zay hiditra hianatra na de zavatra kely fotsiny ary mampanantena hoe tsy maintsy isy fetraika amin'ny vantana aminareo a ny fahalaniko be ny tanàna resy lahatra ny fikambanana Vama ny amin'ny fandaharana asa ny ity kandida izay natolotry ny Antokotima ity ka nanambara fa anohana tsy misy fepetra ary vonona ny iara-iasa aminy rehefa naroso taminay ihany koa ny vina-pampandosoana entin'ny kandidariana mitondra larina faharoa de manaiky akitsikokoa zay iara-iasa amina vina pandana azy zany soronay tsara mihitsy fa tsy mpikambana timma izay a fampanoana ny kandidariana numero 2 de nampirisika atsika rehetra ihany koa amin'ny fifidianana hifidy voalohany indrindra tonga hifidy a ary tonga hifidy andatsaka ny larina faharoa de ny kandida maire rina sy ny conseil municipal larana faefatra de tanora izy zany tanora zany manana hery manana force afaka entina mampandroso a satria mbola ho amin'ny daholo ny angovo rehetra de mananteny zahay indrindra ho ana ety Ambohimanarina be de be tanora ty fanatanjahantena fa tsy mba manana terrain ilalovan'ireo tanoranay ireo a de zay miantony anohananay anao amin'le fahatanoranao mihitsy maresy lahatra anay a de manantenanao zay a fa ifanometanana trany sika Andriamatoa be ny tanàna atsoko sady amin'ny anaranay be ny tanàna fa za mino fa zay tsy manohana olona tsy lany zany fa zay olona miaraka aminay lany foana misaotra to